Falita fahalalana aminao ny tena tompoko lahy sy tompoko vavy ato anatin'izao fampalam-baovao faharoa ny fahitalavitry TV izao manasana ao an-trano mo hanaraka ny atsipiriam-baovao fa amin'ity androany ity tokoa mo no nisafidiny ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina hanomezana ny fanapahan-keviny ny amin'ny mikasika ny firotsanana tsy ao anatin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izay ho tanterahana ny fahavalo ny volana May 2012 sy 2020 ho avy izao. Araka ny fanapahan-tenany ny filohan'ny teteza mita tokoa dia ny vahoaka malagasy no omeny voninahitra voalohany ka izarahany an'izay fanapahan-keviny izay ho arahantsika ramo ny mikasika an'izay izay lahateny nataon'izay. Ry malagasy prêt-tandrazana tompoko lahy sy tompoko vavy, araka ny efa nolazaiko dia manoloana anareo malagasy namako no anambarako ny fanapahan-kevitro koa amin'ny fo feny fitiavana no iarabako anareo rehetra isa-tokantrano manerana ny nosy. Nametraka fitokisana sy fanantenana tampoka ianareo nanomboka ny taona 2010 ary izany no nahafahako ny tantana ny firenena malagasy amin'ny mahafilohan'ny teteza mita ny tenako. Tsapako ny fitiavanao malagasy namako, izany no natongahy nanana eritsainy sy eripo ary mbola nampijoro sy nampitrakay ady raika ady zao. Nanampiata amin'ny fomba rehetra ianareo nanoanay ankitspo ary sarobidy amiko loatra izany fanoananao zany. Izany indrindra ary malagasy namako no ankasitrahako anao manokana androany ary tiako ihany koa zaraina aminao fa tsy nikely soroka ny tenako niasa andro aman'alina nanao ny ezaka rehetrarehetra ampandrosoana ny firenena ary voaporofo fa afaka ataontsika tsara ny manangana ny manorina ary ny manatanteraka ireo fanamby lehibe rehetra napetraka na dia atao anatin'ny fotoana ny teteza mita azy. Tsy mora nefa zany rehetra zany, indrindra fa ny tondrosotra izay nakatoavitsika dia manery hiaretantana amin'ireo hery politika samihafa eny hatramin'ireo mpanohatra azy izay nanasarotra ny fitantanana ny asa mandraharaha sy ny fitondrana ny firenena kanefa lalana tsy maintsy nizorana izany mba nahafahantsika ny roso ary miroso makany amin'ny fikarakarana ny fividianana ekeniny rehetra. Nisedra olana maro isika fa na dia izany azy dia nanamafy ny fahavononako irosatrany izany zavatra rehetrarehetra zany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny toetsaina no tokony ovaina satria izany mantsy no fototra iorena ny fampandrosoana. Ny tsy fahadiova-po, ny tsy fahadiova-tsaina no tena mampikatso atsika satria ny fialonana no miteraka fiantsaram-belatsia, ny fiantsaram-belatsia no mitarika fankalana ary ny fankalana no mitondra any amin'ny famadihana mihitsy azy. Nandritra izay efa taona latsaka izay tokoa no nafahako nandinika ny toetsaina ary ny fihetsiky ny mpanao politika tsirairay sy sasatsasany. Misy ireo faly mitsikera fotsiny ninina natao nefa dia tsy manana na manolotra vahaolana mahomby izy ireo. Tao ireo nieritreritra afa-tsy ny anankirotana ny firenena, ny ampisarabazana, eny ny ifandonany samy malagasy mihitsy azy. Izany tetika ratsy rehetra izany dia tsy nisy tanteraka avokoa ary isaorantsika Andriamanitra fa tsy tafiditra tao anatin'ny velam-pandrika izany isika ry malagasy namako. Voasakatsika ny ady atrano ary tandrovantsika atrano ny tsisin'izany eto Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, te hifampizara aminao androany fa niara
ary miaro atrano ny fiandriana pirenena sy ny fahafahana izay tena mahasarym-piaro atsika dia ny fahafahana mandray fanapaha-kevitra, ny fahafahana misafidy ary ny fahafahana mandidy sy manapaka ny hoaviny ity firenentsika ity. Ry malagasy namako manerana ny nosy, mila olona tena manana fitiavan-tanindrazana ny firenena, olona manam-panahy hitoerany fahendreny ary indrindra matahotra an'Andriamanitra, olona vonona amin'ny zava-drehetra ho fampandrosoana nyity Madagasikara malalantsika ity. Ny hatsaran'ny zavatra ataony sy vitany tokoa mantsy no hitsaran'ny vahoaka ny filoham-pirenena iray. Ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko ary tokony hitoetra mihoatra ny zavatra rehetra. Ny tenako dia mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena fa tsy olana velively. Izany indrindra no anambarako ho retany, ho rendanitra ary eo anatrehan'ny firenena iray manontolo no anamafisako ny fanambarana izay efa nolazaiko tamin'ny 12 Mey 2010 fa tsy latsaka hovidiny ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy zao ny tenako. Aleo izaho no atao sorona toy izay ny firenena iray manontolo. Aleo izaho no atao sorona toy izay ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Izany fanapaha-kevitra izany dia sosikevitra efa narosiko amahana ny olana teto amin'ny firenena efa taona lasa zay, nanomboka tamin'ny taona 2010 tany Maputo ka hatrany Seychelles. Tsy nivadika tamin'ny teny nomeko aho ary mijoro amin'ny hevitra hatrany amin'ny famahana ny olana sy ny fitiavan-tanindrazana. Madagasikara no jerentsika, ny mahasoa ny vahoaka malagasy no bajinitsika. Mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena ny tenako androany ary vahaolana ho an'ny firenena rapitso. Izany no anehoako ny fitiavan-tanindrazana ho anao ry malagasy namako, ry mpiray-tanindrazana tiako. Tsapako anefa fa maro aminareo no nametraka fanantenana sy fitokisana amiko ary tsarovy fa tsy amelanareo irery aho. Aza malahelo ianareo fa mijereva lavitra ary ny hoavy no ombajininy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fandaminana no ilaitsika ary filaminana no katsahantsika. Koa ny fanatotsosana ny fividianana solombavam-bahoaka melohan'ny fividianana filoham-pirenena no everiko fa andami-javatra sy hitondra filaminana. Fa ny fanaovana fividianana mitambatra dia hiteraka olana hafa indray eto amin'ny firenena araky ny efa nambarako ombieniombieny. Adidiko sy andraikitro ny mitandro toy ny mianak'Andriamaso ny fahavitany ny fividianana araky ny tokony ho izy tsy misy korotana. Azo atao tsara ny manatanteraka izany mifanaraka amin'ny tety andro efa voatondro manelalelana ny volana Mey ka hatramin'ny volana Jolay. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fifampidiniana, fifanakaloza-kevitra sy fijerena vahaolana maharitra no natao niaraka tamin'ireo filoham-pirenena ao amin'ny troikany SADC. Tiako no mampafantatra anao fa ny fanarahana tamin'izany fa tsy maintsy mipetraka sy mitoetra ny fepetra sy ny toe-javatra rehetra mety hiteraka sy hitarika fikorotanana eto amin'ny firenentsika mandra-pahatafapetraky ny filohan'ny repoblika fahefatra. Adidiko ny mitondra sy mitatana ny tetezamita hatramin'ny farany ary voninao ny anao famindram-pahefana
ampilaminana ara-demokratika izay voalohany eto Madagasikara ary dia mirary soa sahady ho an'izay solotoeranay ary ampitako aminy ny fanalahidin'ny Madagasikara. Ry malagasy namako, afaka volana vitsy dia iverina olotsotra to anao to anareo ny tenako. Izany anefa tsy asakanay ho eo anilanareo mandrakariva ary matroky ahy anareo fa tsy amelanareo irery ny tenako. Eto dia te hankasitraka manokana anareo malagasy namako rehetra, te hisotra manokana anareo rehetra niara-niasa tamiko, anareo rehetra izay niara-dia tamiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fiafaran'ny teteza mito zao. Mankasitraka manokana koa anareo filoha alinday sy anareo mpitandro ny filaminana izay nampiseho herim-po sy vavononana trany tao anatin'ny adidy ny andrakitanareo sy izay napetraka taminareo. Tsy haiko ny tsy hitodika ihany koa amin'ny vady aman-janako izay nanoana sy nankahery ahatrany tamin'ny fotoana tena sarotra misaotra. Ary dia misaotra ihany koa anareo izay tsy nitsahatra nanenjika ahy fa dia napirisika ahy hiezaka anomeny tsaratsara kokoa hatrany izany fanenjehana izany. Misaotra indrindraindrindra era-po, era-tsaina antsika rehetra ry vahoaka malagasy pray-tanindrazana. Ny mpitondra sy ny fiainana dia mandalo fa ny atao dia mijanona sy mitoetra ho tantara. Koa aleo lova tsara ho an'ny taranaka no apetraka. Manao antso amin'ny rehetra aho androany mba anova fo, anova saina ary anary ny fankalana sy ny fifanenjehana. Eto am-pamaranana dia tsy haiko ny tsy ankasitraka ireo ny ambavaka ho an'ny firenena. Ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra mamiko loatra i Madagasikara, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.